fidiovana sy ny fanadiovana 430 isanjato ny tokantrano malagasy ihany no manana lavapiringa manaraka ny fenitra. Hitandro ny filaminana nameny tanàna tsy tonga anakana fa tonga hitandro ny filaminana. Fanovana sy fanantenana ny Tananarivo any amin'ny ravalomanana tonjo ny lakle. Arivany talata fa 7 ny volana Novambra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo klasy sy tompo vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asainy ampananjaninao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Milohan'ny isataratsika ny fampahalalam-baovao ireo vaovao izay nangoniny namana mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitra MBS dia andao arahantsika aloha ity fanadihadiana foy ity. Iza moa i ravalomanana tojo teraka teto arivo i ravalomanana tojo lehibe teto arivo izy 27 taona izy ankehitriny manambady mananjanaka zanaky ny filoha ravalomanana marika sy ravalomanana lalao nianatra tao amin'ny La Providence Mahamasina izy dia aveo nanohy tao amin'ny sekolin'ny Jésuite Saint Michel. Rehefa vita kosa ny fianarana teto Tandrazana dia nandrato fianarana tany ampitan-dranomasina izy tany amin'ny université tany Londres Angleterre ka namarin'izany tao amin'ny université any Harvard États-Unis. Nandalina manokana momba ny management sy ny marketing izy tsy dia tiany loatra ny manasongadina hoe nianatra tany ivelany izy satria ny heveriny mantsy fa tsy zava-dehibe ho an'ny olona izany. Efa nisahana fitantanana orinasa maro izy nanana ny maizy azy ny filoha ravalomanana rainy ka nitoetra ty fandrosoana ananany dadany dia hita fa ao aminy tokoa. Fa manana ny maizy azy koa ravalomanana tojo mahitsy tsy mandinika amin'ny ampitsipiriany mba tsy ilazana hoe perfectionniste. Ary satria tanora izy dia efa mijery lavitra ihany koa. Tsotra ny vina entin'ny kandida ravalomanana tojo dia ny fanarenana sy ny fanovanana Antananarivo sy ny amelona ny fanantenana ao am-pony vahoaka ny arivo. Mila fanovana zany mba ampitsiry ny fanantenana satria Madagasikara mihitsy no tany ny fanantenana. Izay amin'ny fanadihadiana fohy zany hoe fampahafantarana moa raha ny marimarina kokoa fa hiditra tanteraka ao anatin'ny fampahalalam-baovao tsika amin'izao ariva izao. Ravalomanana tojo ihany no any kandida tokana avy amin'ny mpanohitra eto Antananarivo hoy ny filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara ravalomanana marika androany nandritra ny fianambeny tiko Madagasikara ho fanombohana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida laharana fahaefatra ravalomanana tojo. Nampiseho ny fahavononany hiatrika sy hitarika ny fanovana rehetra teny fanovana ny rehetra tonga teny ankanja tamin'ity androany ity. Miantso ny mponina Antananarivo ampiasa ny fahefany ho an'ny fanovana sy ny fanantenana ny filoha ravalomanana marika nandritra izay fotoana izay. Ndao rahantsika ny tato-baovao momba izay. Iverina amin'ny vahoaka ny fahefana manomboka eto hoy ny filoha nasionaly ny antokotoko Madagasikara ravalomanana marika. Ampiasaintsika amin'ny tokony ho izy itsinjovana ny loavin'ny taranaka faramandimby sy amaranantsika izao zava-misy izao izany fahefana izany hoy ny filoha ravalomanana. Ravalomanana tojo ihany no any kandida tokana avy amin'ny mpanohitra eto Antananarivo hoy ny fanamafisana. Zao ndara tiako resana aminareo ry vahoaka ny tiko Madagasikara sy ny vahoaka mpanohitra rehetra tena mpanohitra. Eno itsara miaraka amin'ireo firaisakina sy ireo limpivoarana rehetra tsy sangisangy ty fa tena izy tsy akandasitra fa matoa mijoro eto aminareo amin'izao fotoana izao dia no hitojo izay ravalomanana satria ireo nanantena fa hoe tsisy tsoa zany ravalomanana zany azafady azafady men'Andriamanitra tolotsaina foana zay no mahatonga anareo mihira hoe mifakinganao sy mifahaizanao ravalomananao tsy akitsitsitsy tsony ty hoa zay fa samy gaga daholo ka tsy napozinay nefa hay misy azy eo arinao a tsy nanantena mihitsy zay tena diso mikajy anka miteniteny foana ery milaza hoe zay no orange tsy azo hoanina
akamely ty fa tsy arytsitsitsy zany mbola misy ndray miteny sasany zay kenikeka mitovy anao mpanohitra lakitsy miteny hoe zay tena mpanohitra tro diso be mihitsy zany zay mahatonga atsika milaza hoe androany tiantsika fahefana aloha ifampitany eo hitany miavana eo fa mahatoky anareo mino anareo zanaky nefa mangotraka io tsy matahotra ny angorofitsika aza matahotra mihitsy nareo mbola ho mafy noho izao no fiainana iainan'ny vahoaka malagasy raha mbola ny fomba fitantanana ankehitriny ohatra kaiky ny fandraisan'ny tahirim-bola iraisampirenena fanapahan-kevitra tsy anome fanamatsim-bola noho ny tsy fahatanterahany fifanarana ny fanekena tamin'izy ireo hoy ny filoha Ravalomanana fa inona ny antsony tsy nanomezan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena le feky teo izy teny anga ny zavatra nangatahany tsy azo tanterahana fa akaiky ny fifidiana zao dina nangatahany hoa ka tsy maintsy asolotra mila santsy any amin'ny pampy nenareo mibe indrindra tanareo zany mbola ijalo lavitra n'izao tsika raha tsy mitandrina teny resaka ndray tamin'ireo reparanaty solitra olo président Ravalomanana aizy anao fa tena mbola lozany eo izy manana trosa amindreo tsy latsaka 230 milliard d'ariary zay mbola tsy voalohan'ireo fa minonankonaka ny vahoaka malagasy mihitsy eo tsy fisian'ny rano tsy fisian'ny jiro loza mitaky fanovana ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena ho iatrany ny filoha Ravalomanana ka boraraka ny fitantanany eny fa hatramin'ny fananam-panjakana aza profo zao zava-misy eto zao mpitondra tsy manana vina na tsy manana vision ary tsy manana finiavana mihitsy na volonté ary tsy mba mandray tsy mba mitana zay teny ho tenenina reo fepetra zay nyteneniny ny fiaina vahoaka malagasy de tena mitotombana tsy manana fahefamividy tsony mba mitarainy izy roa ny malagasy reto rehefa tsy mirehitra ny jiro tsisy ndrany de mbola lasa izy mandoro-pneu avindray reto le tsy mahalala zay tokony atao reto de tonga de manenjika an'ireny loza ho tombontsoa atsika eto Antananarivo ny fanarenana ny zavamisy sy ny fanovana ary ny famerenana indray ny fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy goavana ny asa miandry saingy zanaky ny efa mangotraka koa tsy matahotra ny angorovitsika ka io anao tojo Antananarivo no resahantsika eto Antananarivo nefa ny am'izao fotoana zao sady maloto Antananarivo maizina Antananarivo mikorotana zany zava-misy eto am'izao fotoana zao tsy azosika ikena intsony zany ary tsy maintsy manao zay azosika rehetra atao isika hitondrana fanovana hitondrana fanantenana ka de efa niona taminareo aizaka ny boribory tany eniny de zao no ataotsika tsy maintsy ataotsika ny famerenana indray ny asina Antananarivo tsy maintsy averitsika indray ireo zao nefa ny tena tiako ho fantatrareo tsara itoy io aiziny io itoy io loto itoy io korotana io ary itoy io fahasairanana sy fijaliana mahazo voaka malagasy io satria tsy mahay mihitsy zareo ary tsy mahalala ny zava-misy marina eny amin'ny fiainan'ny vahoaka eny ary tsy mahavita zay tokony atao ina mahatonga izany tsy fatana atao hoe fanovana ary tsy fatany hoe fijerevana any amin'ny fotony sika nefa manana olona tena mahay mahafantatra ny tokony ataony ary malala tanteraka tsara ary indrindraindrindra mahay mirahina tsara tsika mahatoky aho fa vitany andraiky ny atsakany sy andavany itojo Ravalomanana manome toky anareo aho fa zanaky nefa mangotraka io tsy matahotra ny angorovitsika miantso ny vahoaka an'Antananarivo noho izany ny filoha Ravalomanana mba havitrika andeha hifidy ny 1 Desambra izao Ravalomanana tojo kandida tokana avy amin'ny tena fanoherana no vahaolana ho an'Antananarivo ka azahoana manova izao zava-misy eto andrenivohitra izao mbola eo amin'izay vaovao ny fampelezan-kevitra fanomboana ny fampelezan-kevitra tetsy amin'ny kianjan'ny finoana magroberirika izay hatrany dia hiasa isika ary hiasa mafy ka fanovana ho an'ny daolobe no apetraka eto Antananarivo renivohitra hoy ny kandida Ravalomanana tojo androany raha nitodika manokana tamin'ny ponina Antananarivo nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-keviny
nanentana ireo olom-pirenena ny tenany andray andraikitra satria asa iombonana no atao ho an'Antananarivo. To rahantsika ny tady vaovao mahakasika izany. Tokony tsy ampatorintsoa ny vahoaka an'Antananarivo ny zava-misy ankehitriny ho ny kandida Ravalomanana-Tojo, ny fahatapahan-drano, ny fakomana maimbo tanàna, ny fahapotehan'ireo lalana eto Antananarivo, ny fitoanana dia mitaky fanovana avokoa. Vonona ny asa ny tenany ary asa tsara sy asa mafy mba hisy filaminana eto Antananarivo raha ny fanamafisany. Fa maninona moa tsika andeha hifidy tsika satria potika amin'ny firenena, andeha hifidy tsika satria potika Antananarivo, andeha hifidy tsika satria tsisy hoavy intsony ny taranaka faramandimby, andeha hifidy tsika fa na mandeha misasa raha dia efa tsy afaka atao intsony amin'izao fotoana izao. Azonareo zany karaha leo an'izany nareo dia tongava mifidy indrindra ho anareo tanora nanaovantsika zoky sy ray aman-dreny an'izao rehetra izao, ka tongava nareo raha isa-tanana no avinareo, tongava mifidy ary iza le fidina zay hita mihitsy fa mitady an'le fanovantsika ary efa manatena ilay fanantenana. Tsy vita amin'ny fandatsaham-baty fotsiny ihany anefa ny adidy fa ilaina ny fanaraha-maso ny zotra-pifidianana rehetra ho hiatrany ny kandida Ravalomanana-Tojo. Ny ratsy mantsy tsy kely lalana koa ilaina ny fijoroana ho an'ny fahamarinana. Fa tsy ny aizana no manjaka mandrakizay ahafany mazava, zany hoe isika zany le ekipa mpandresy, isika no mazava ary hitondra ny vahoaka an'Antananarivo any amin'ny mazava tsika fa tsy any amin'ny maizina. Manetana atsika rehetrarehetra ho tonga mifidy, etany ny any tokantrano tsirairay avy, etany ny manodidina anao, etany ny havanao rehetra, etany ny ara-piangona aminao. Ianareo ry fiangonana, efa andria amin'ny mazavy izahay izao tsy mijoro daholo, aiza manao betsy miteny eo fa fahotany zany rehefa hita zao fa tsy mety le izy, miteny eny mijoro, efa hita zao mijoro manao solotena atsika rehetrarehetra. Isika rehetra no iaraka anovo ho ihany ny Ravalomanana-Tojo. Mila fanarenana ny tanàna, mila fanarenana ny fiarina, mila fanarenana ny fiainam-bahoaka, ka iara-iasa isika mba hisy ny tena fanovana hipaka amin'ny isam-baravarana ho hiatrany ny kandida Ravalomanana-Tojo mitondra laharana faha-efatra. Fa fanimpom-pivavahana no nisantarany antokotiko Madagasikara ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana ho ben'ny tanàna dia ny kandida Ravalomanana-Tojo sy ireo mpanolo-tsaina 720 miray lisitra aminy ary laharana faha-efatra ao anatin'ny bileta tokana. Indro efa nataoko ao am-bavanao ny hiteniko ary indro aho maniry anao izao andro anio izao anam-pahefana amin'ny arena amin'ny firenena sy ny fanjakana anongotra sy anjera sy andrava ary androdana izay rehetra anorina sy andrava ary amboly ihany koa. Izany teny izany no nentina nametrahana ny fitombavaka tamin'ity androany ity atety amin'ny kianjany Magrobe Ririka Antomiaratina eo misaritry-ndratsary ny Mathieu Prince. Iraka na mission mitaky adidy fa tsy didy no nomen'Andriamanitra ho an'ny olony hiasa ho amin'ny fitiavana sy amin'ny kitsipo isy ny fanovana maro lafy eto amin'ny renivohitry Madagasikara sy ny firenena iray manontolo amin'izao fiatrana ny fifidianana izao. Amerina amin'lohany ihany koa ny fahatsarana rehetra na maolona na ny taranaka. Ny antefa tamin'ireo kandida sy ireo olom-pirenena rehetra izany teny izany nentina nampahirezana manoloana ny fiatriana ny fifidianana. Mino fa sika rehetra zao dia mahatsiaro fa araka ny tenin'ny Andriamatojo Ravalomanana dia eloko sady fahatsoana ho an'ny marina ny tsy mijoro ary tsy manohitra ny ratsy fanahy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia zao ny olona tsy manaiky andray adidy ary tsy mandray andraikitra avy amin'ny iraka amin'ny fampilovan'Andriamanitra azy anaisitra zay rehetra ratsy ka miteraka zay endrim-pahafatesana eo amin'ny vahoakany dia tsy mendrika an'Andriamanitra zany. Oka hiala ny maizina dina nisy loa azy mazava. Oka hiala zao akehitriny zao ary ina ny tokony ho avy ny fanantenana. Ho tojo fanantenana, ho tojo fananana isika satria dia mahantra loatra n'izy. Zany no teny zany no iraka masina ka raha andeha isika
doko taratra eo amin'ny fiainatsika tokoa fa efa isika zao no miova fa raha tsy miova mantsika tsy afaka hitondra na andresy olona ho amin'ny fanovana ka raha andeha isika anao zany fanelezana ny hevitra zany hoe mila fanovana Antananarivo, mila mitoetra amin'ny fanantenantsika fa tsy afaka hitraka, tsy afaka iondrika fa tsy maintsy mitraka, dia oka aloha tazana eny amintsika zany. Ka ny andro mafana tahaka an'izao dia oka mpangotraka ny fotsika ho amin'ny fitiavan-tanindrazana dia mifampijerery aloha mba mitsikitsiky mba tsy ho kivy hoe andro mafana zao ve dia hitety voatra sy tanàna, fa andro mafana zao vao maika ampafanatsika satria efa no avaozana sy hitondra fanavaozana ary ametraka fanantenana isika. Mitaky asa fahavononana ary eritsaina avy amin'ny rehetra ny hatongavana amin'ny fanovana tia napetraka. Fanambina petraky ny kandida Ravalomanana Tojona teo ny andresiny aiziny. Ny fanovana dia tena mila ezaka mitohy ary mila fahavononana maharitra. Kanefa koa ny fanovana dia mitaky herim-po sy herin-tsaina satria sarotra ny olona ny iova. Vanao ny teniko ary indrao manendry anao izao andro anio izao anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly araka ny Isaia toko voalohany andiny fahasivy tapany by sy ny andiny fahafolo. Izany teny izany no nametrahana teo anatrehan'Andriamanitra ny asa rehetra mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana ho an'ny kandida Ravalomanana Tojo, ireo mpanolotsaina ampiralisitra aminy ary ireo oim-pirenena rehetra. Mbola eo amin'izay vaovao ny ako ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia tojo ihany no vahaolana ho an'Antananarivo. Nanako ako izany nandritra ny diabe no tariny kandida larana faefatra Ravalomanana Tojo nanomboka teny Behoririka hatreny Ambojatovo ho any ny androany. Maro ireo resahatra ka nanatevin-darana ny diabe nanamafisany maro ihany koa ny fanohanana azy mandritra ny fifidianana. Tsy maintsy arena Antananarivo ka i Ravalomanana Tojo ihany no vahaolana ho amin'izany. Tady vaovao ny andro miaratiana eo amin'ny sarsin-datsary ny mbola avatsara. Ny angety eto amin'ny Magro Behoririka ary ny farana teny Ambojatovo ny diabe nanokafana ny fampelezan-kevitry ny kandida Ravalomanana Tojo larana faefatra androany.
tao anaty firaisankina sy fiaramentana tanteraka no nanaovana ny diabe nataon'ireo vehivavy tanora pikatroka anaty antoko olotsotra resy lahatra amin'ny kandida ravalomanana. nanakoako ny rehefa nefa ny tobiny andalana ihany koa ireo olona nanampisa ireo nanao diabe.
hitantaratra teny amin'ny rehetra ny hafaliana sy ny fanantenana isy ny fanovana eto amin'ny tanàna Antananarivo izay miana fahampitehana tanteraka. Kandida tanora manana ndraikefa rivona iara-iasa amin'ny rehetra raha toy ny kandida Ravalomananatojo ka maharesy lahatra ny maro ny fanohanana azy. Satria zahay efa ela mangetaheta hiala amin'izao fahaserana sy ny aizona sy ny zava-misy izao ary manana kandida itokisana mihitsy zahay satria noho ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mahafantatra maha-olom-pirenenana manokana dia mahafantatra hoe tiany ny ahafahana mivoaka amin'izao zava-misy izao. Ny hafatra ho an'ny olona rehetra izay mananjo afaka mifidy dia manentana izao hoe andro iray izao ahafahana mampivoatra amin'ny firenena dia manana safidy. Za toa dia mitsotra hoe safidy tsy voavidim-bola fa manana safidy ao anatinao mihitsy ianao amataranao hoe ty le olona mety aminao. Olom-baovao, olona tanora, olona qualité, quantité jokera aminay izany no ilainay amanadio manapaka ny olona ao amin'ny fantsana. Numéro 4 Tojo Ravalomanana satria izy nahitana izy izany efa tondra ndraikefa ny dada Ravalomanana. Vonona hiatrika ny fifidianana be ny tanàna, anova ny fanovana, hitondra mazava, adapoka amin'ny maizina eto amin'ny tanàna. Numéro 4 Ravalomanana Tojo ny antsika hitondra ny fanovana sy ny fahazavana ary ny fanantenana eto Antananarivo renivohitra. Izy mahavita ny rehetrarehetra tsy voavidim-bola, mijoro amin'ny fahamarinana, mitondra ny fahandresena ary manana fahendrena. Mila mifidy aloha izany tsika voalohany indrindra. Mila tonga mifidy aoka mba tsy voareboreby intsony tsika ao anatin'ilay hoe fizarana kelikely dia voatapon'ny 10 taona fa mahaiza mifidy izay tondra ny olona izay fantatrareo fa mavita mitondra ny tanàna tsy feno tsy mangalatra fa mandeha ny fahamarinana. Ataontsika hoe raha antsika malala zao ny fatapahana rano tsy misy inona jiro be dia be ireo olona tsy anasa vokatry ny tsy fahaizan-tantana dia aloha zany mila mifidy tsika mila rehetra. Yaona ifanresy lahatra mandrapatonga ny 6 Desambra 2024 ny kandida Ravalomananatojo sy ny mponina Antananarivo renivohitra. Fanovana sy fanantenana no targetra ka hifantoka amin'izany ireo vina endina ampandrosoana ny tanàna sy ho fanarenana ny Antananarivo. Ao anatin'izany ny komina Tsaratantana, rano fisotro madio, fandriampahalemana, fahasalamana, fanabeazana, fotodrafitrasa ary fialamboly. Mazava fa ny safidinao no amaritra no avinao. Izay ny eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra fa hoeny amin'ny komina Alasora kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity. Vonany anohy ny asa efa vita nandritra ny fotoana izay nitantana ny komina Alasora ny kandida izay atolotry ny antokotiko Madagasikara ao antoerana. Atao amin'ny fiangonana katolika Alasora no nanombohan'ny kandida Jimirandriantsoa ny fampelezan-kevitra ho an'ny androany. Fitoambavaka izay nametrahana eo ampelantanany iray nahary ny asa miandry rehetra mandritra izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Tato vaovao eo amin'ny sarsina tsara ny tahiriny. Fomba fitaizana nataon'ny filoha Ravalomanana ny pikatroka sy ny beazina ara-politika ny fametrahana eo ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao. Teto amin'ny fiangonana katolika Alasora no nanaovan'ny kandida ho ben'ny tanàna Jimirandriantsoa ny fanokafana fampelezan-kevitra ho fitrotrona ambavaka izany. Tonga niatrika ity fotoana ity ny solombavam-bahoaka teo aloha Jerirandriambolaina sy ny solombavam-bahoaka ao Avaradrano avitra Andriamosa. Nanamafy ny kandida mitondra ny laharana 5 ao Alasora fa izy irery no kandida tena hiatrika fitsaram-bahoaka amin'izao fifidianana izao. Ny paikady ato anatin'ny fampelezan-kevitra tsy misy zavatra miracle. Izako ny ben'ny tanàna teo aloha ary izaho irery ihany no ho tsaraina amin'ny zavatra nataoko sy ny zava-bitako mihoatra n'ireo kandida ben'ny tanàna izay mirotsaka amin'izao fotoana izao. Ka ho anahako tsy misy zavatra azo atao hoe fahagagana, azo atao fa ny fanohizana ny zavatra efa vita no paikady izay ho arosoko amin'ny vahoaka Alasora dia ny fanohizana ireo asa fampantroana maro isan-karazany na eo amin'ny lafiny ara-ekonomika ny fotodrafitrasa sy ny lafiny ara-tsosialy ihany koa ny omaly dia tohizana ary mahay mahafantatra mahalala ny momba ny etaetana Alasora nandritra n'izay 5 taona izay satria nanana fotoana nanatanterana nanana fotoana ny hainona indrindrindrindra ny vahoaka Alasora nahafahako nahafantatra ny lahara-pahamehana tokony tanterana eto amin'ity komina malalana ity. Nandritra ity fotoana ity no nanamafisa ny kandida
fa misy zavatra mampiahiahy mety isina osokara-pifidianana ao amin'ny komina Alasora. Mitaky ny fandraisana andraikitra avy amin'ny sininy hoy izany ny tenany. Misy zavatra mampanaja atsipika tsahady ho an'ny senia ny fandohan'ny fampielezan-kevitra mbola mitohy ny fanangonana kara-panondro ny kara-pifidianana nataon'ny kandida hafa. Inona ny anton'izany, inona ny zavatra tokony ho fepetra ho raisina manoloana an'izany. Misy ihany koa ny atao hoe fanindrina ny afisy ny tenanay ataon'ireo mpifaninana. Misy ny mametaka afisy eny amin'ny tranom-panjakana tahaka ny atsy amin'ny vavadin'ny komina etsy Alasora etsy ambany etsy. Azo atao ve izany rehetra izany? Tsara angambany raha toa ka averina kely ny tokony reglement ao anatin'ity fampielezan-kevitra ity mba ahafahan'ny rehetra milalao madio sy mangarahara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Kianja sentetika manaraka ny fenitra, ny fanamboaran-dalana sy ny sekoly ary ny fijerena manokana ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fahazahoana fitaovana noho ny farisendahatra ireo mpamatsy vola ankoatra ireo fanamboaran-dalana santionany amin'ireo asa vita tao anatin'ny 5 taona lasa ary mbola itoy ireo asa ireo. Hoy ny fanazavana izay nataon'ny kandida mitondra larana 5 eto Alasora, Jimira Andriantsoa. Fa ho fanombohana ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra dia tonga ny tafa sy ny resaka tamin'ireo vahoaka tao amin'ny komina Ambohijanaka. Ny kandida izay atolotry ny antokotry Madagasikara ao an-toerana Didier Andriatsilavo. Fotoana izay nizarany ihany koa ny vinanasany tamin'ireo mponina. Sitraka Ratovina Ambintsoa sy Tahirinaina no mitatitra amintsika ny antsipriana izay. Nitondra sy nizahatra ary nampafantatra ireo vinanasa no fampandrosoana ny komina misy azy dia ny komina Ambohijanaka ny kandidatima tao an-toerana Didier Andriatsilavo. Laharana 4 tafiditra anatin'ny vinanasa n'ity kandida ity ny fananganana ny sampanasa misahana ny mponina ka tafiditra anatin'izany ny fiahiana ireo madinika ary ny fahasalamana ho an'ny rehetra. Eo ihany koa ny sampanasa misahana ny tantsaho fanampiana ireo mpikatroka eny an-tanimboly izay maro anisy amin'ny mponina ao amin'ny komina. Fa indrindra ihany koa ny fahadiovan'ny tanàna, ny momba ny fitaterana ary ny fiahiana ireo tanora ao an-toerana. Androany tokoa ny fotoana fanombohana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Ho anay manokana kandida atolotry ny tiako Madagasikara tohanan'ny vovonana firaisankina ety amin'ny komina Ambohijanaka dia napetrakay eo am-pelatanan'Andriamanitra izay raitsy to mpandahatra ny zavatra rehetra ny fotoana androany aloha. Izay no nanombohanay izao fotoana fampielezan-kevitra izao ary araky ny afatra voarainay tamin'izany fotoam-bavaka izany dia ity indreto izahay kandida atolotry ny tiako Madagasikara vonona hitondra fahazavana, hitondra ny fanevany tiako Madagasikara ho ampandroso ity komina Ambohijanaka ity. Tsy ny komina ihany fa ny mponina ao aminy, ny mponina ao aminy izay tena mitaraina tokoa. Indreto izahay hitondra ny traikefanay anatsara ampandroso hitondra fampandrosoana ho an'ity komina malalana ity. Nandritra izany ihany koa no nanentana n'ity kandida ity ny mponina Ambohijanaka mba ho tonga hifidy amin'ny androm-pifidianana ary androtsaka sy safidy ny laharana 4. Fa tsy tonga anakana fa hitandron'ny filaminana ireo mpitandron'ny filaminana hitan'ny vorivory teny amin'ny faritra maro teto Andrenivohitra androany. Raha ny fanazavany prefet Antananarivo manoloana ny fisina andiana mpitandron'ny filaminana teny amin'ny toerana manodidina toy ny Analakely sy Ambohijatovo. Tsy tonga anakorotana sy anakana ny lehiben'ny prefectura izy hoy lehiben'ny prefectura izy ireo fa hitandrony toerana voalaza fa tsy azo anaovana karnaval amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao. No arahantsika ny tatom-baovao manodidina izay. Toy ny fotoan'ny fampielezan-kevitra mahazatra dia efa nivoaka ny arete prefektora izay milaza ireo toerana azo tiavina sy tsy azo anaovana ny diabe mandritry ny fampielezan-kevitra mandritry ny 20 andro. Araka ny nambaran'ny lehiben'ny prefektura Antananarivo hatrany dia ho fitandrona ny filaminana sy ho fiarovana ireo toerana tsy tokony andalovan'ny diaben'ny fampielezan-kevitra no antony nahitana sy nahamaro ireo mpitandron'ny filaminana androany teny amin'ireo toerana sasantsasany teto Andrenivohitra. Tsy tokony ananahy amin'ny mety ho fanakatsakana na ihany koa izy ireo mpanao fampielezan-kevitra rehefa manaraka sy manaja ny fitsipika nomena. Ny fisian'ny mpitandron'ny filaminana zany efa fantatsika tsara régime déclaratif zany tsika amin'izao zany hoe tsy tokony izy zany fanakana ny teneviny prefecture ny famorina olona zany fa ny présence en force zany dia hitandro ny filaminana fa tsy anakana ny fanaovana propagande zany satria indraindray zany mety misy intrus zany amin'ireny reny mety amin'ny ekipa sasany dia manakorotana amin'io dia tsy maintsy
tsy maintsy misy dispositif araisina zany mikasika an'izay. Tetsy andanin'izany anefa dia nanao karazana fampitandremana tamin'ny kandida nytiako i Madagasikara ny prefet noho ny filazana fanandika lalàna. Voalaza faniditra tamin'ireo toerana no faritan'ny prefektura tsy azo anaovana fampelezan-kevitra ny kandida sy ny mpanohana azy. Raha tsy aivina dia nisokatra androany ny fampelezan-kevitra ireo kandida sy ho mpanolotsaina manerana nosy ka tsy farany izany raha tsy ny 9 desambra ho avy izao hiatrehana ny 12 desambra fotoana hividianana be ny tanàna. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa tsy mitsampy tombo isa ireo mikirakira ny tambajotra sosialy eto amintsika raha ny tarehimarika no jerena. Avo efatreny ireo mpampiasa ny tambajotra tato anatin'ny efataona raha ny tarehimarika ihany. Ny Facebook no be mpampiasa indrindra eto Madagasikara raha ny fanadiadiana ary ireo ankizy tsy ampy taona no betsaka amin'izany raha ny fanadiadiana nataony sitraka ratovina Mbintsosy tahiriny. Manodidina ny 7 hetsy sy 3 tapitrisa ireo malagasy mikirakira ny tambajotra sosialy izany hoe ny 12 faingo 400 manana compte ny akamaroan'ireo manana finday raha ny fanadiadiana. Ankoatry ny fanaraham-baovao ary ny firesahana amin'ny olona akaiky dia ilain'ny malagasy ny tambajotra tserasera amin'ny fiainana andavanandro ataony fitaovana fitadiavam-bola ihany koa. Eo amin'ny asanay zao dia mety ny Facebook satria mandefa MP zany ianao dia valin'ny patron satria iny koa mihajahaja kokoa zany le asa aloha amin'iny. Jerena vaovao ohatra hoe vaovao rehetrarehetra. Vokatra tsara zao za zao taloha mpanao vente en ligne dia efa hitako le vokatra tsara tamin'ilay izy. Nao zany mandeha kokoa satria betsaka le efa mpanao an'le Facebook betsaka ny mpilalao anazy dia betsaka kokoa ny client anao noho ny hoe mijanona eto ianao dia vitsy ny olona mandalo eto ohatra. Voasarika amin'ny fampiasana tambajotra serasera ihany koa ireo zaza tsy ampy taona ary loza mitatao azy ireo izany noho ny mbola tsy hafehezana ny zava-misy ao anatin'io tokotany be ny serasera io. Andraikitra ireo ray aman-dreny araka izany ny mifehy sy manara-maso ny zanany mba hisorohana ny fiantraikany ratsy amin'ny fampiasana ny tambajotra serasera. Eo amin'ny resaka ohatrany hoe zavatra mamoa fady sy ny tariny zany be da be dia betsaka koa le ankizy le tsy ampy taona manao an'ilay izy amin'izao. Tokony ankizy ampy taona zany manao le réseaux sociaux raha ny amiko manokana. Manentana antsika rehetra ampiasa réseaux sociaux amin'ny tokony ampiasana anazy amin'ny fianarana, amin'ny fivarotana, amin'ny rehetra zay tokony ho tsara ampiasana anazy dia manentana ny ray aman-dreny koa zany zay rehefa ampy taona ny zanako ao zay vao tokony mba hanao réseaux sociaux fa tsy hoe tsy ampy taona be da be zavatra ratsy ao koa mantsy. Raha ny tarehimarika ihany dia ireo sokajy 13 ka hatramin'ny 14 taona ny atsasa manila an'ireo mpikirakira tambajotra tserasera. Ny lehilahy no maro anisa 450 isanjato. Ankoatry ny Facebook izay manana mpanjifa 3 tapitrisa mahery dia eo koa ny Messenger misy olona 2 tapitrisa mahery. Ny LinkedIn ahitana mpikambana 7.3 hetsy ary ny Instagram manana mpanjifa 7.2 hetsy. Eo koa anefa ny Twitter, YouTube, Snapchat ary ny TikTok. Vao ny fahadiovana sy ny fidiovana kosa indray dia mbola ambany ny tany fananana lavapiringa raha ny tarehimarika eto amintsika. Miteraka voka-dratsy maro indrindra fa amin'ny resaka fahasalaman'ny mponina ny fanaovana maloto eny rehetra eny raha tsy teny afa-tsy ny areti-kibo. Tato vaovao ny sitraka ratovina Mbintsosy eo amin'ny sary sy ndratsariny tahiriny anatrany. Tokantrano maro eto Madagasikara no mbola tsy manana lavapiringa sy toeram-pidiovana manaraka ny fenitra. Betsaka ireo antony mety mahatonga izany. Eo ohatra ny resaka kolontsaina tsy mitahiry maloto. Eo koa ny fahazaran-dratsy manao maloto eny amoron-drano na eny ankalamanjana. Ankoatr'izay, ny fahateren'ny tany sy ny fitombon'ny mponina kanefa ny foto-drafitrasa tsy maharaka no isan'ny antony mahatonga ny mponina sasany manao atao foana. Misy ihany koa ireo toeram-pivoahana iombonana ho an'ny eto an-drenivohitra saingy tsy maharaka ary maro ireo malagasy no tsy manana fahafahana sy tsy manana fandavan-tena anao maloto amin'izy ireny. Teraka-aretina aloha voalohany ireny. Atria zao ny andro zao mafana dia raha ohatra ny mivoaka kalamanjana zany ianao dia lasa
vao may lasa ohatrany hoe aretina ny areti-kibo areti-pivalana na sotsy indray miankina amin'le qualité an'iny ka misy izy za madio a misy izy aloha tsy arak'le eritreretinao satria le rano koa zany zao tsisy e tsy maintsy izy eo ihany ko rano kely iny hoe moa atondraka ny WC iny fa zay rano eo ihany da ndray ranona bato ray ho vivy iny nataonao WC aloha ny tsy azoko mihitsy fa raha hoe mifara fadiovana hita amintsika aloha mbola vitsy na ny WC ara mbola vitsy manana fadiovana satria ohatran'ny eto aminay zao misy dosy dia any amin'ny WC anankiray ary tsisy dia ary ambany misy dia atsy ambony atsy indray zao tsisy nefa tokony misy dosy daholo le WC any voka-dratsiny eo daholo ny aretina ny tsy fahasalamana ao anatin'izany daholo. Misy ny kamo, misy ny fahefana manko tsy ampy. Ho an'ny mahatakatra aloha zany dia mety izy fa ho an'ny tsy mahatakatra moa dia ahoana no andaovana vola amin'ny WC public izy aloha misaka manao an-tagny. Misy loha eo amin'ilay tany mihitsy nanaovana an'le izy ny tsy mety. Ho fitsinjovana ny tena sy ny hafa dia ilaina trano ny fanajana ny fahadiovana. Isan'izany ny fanaovana ny maloto any amin'ny toerana tokony hisy azy. Indray moa zany miankina amin'le olona tsirairay fa mifahadiovana ilaina foana fa miankina amin'le olona tsirairay io zany le ohatrany eny tsy mety zany zao le manary maloto eny amin'ny atao am-po dia manary eny amin'ny tatatra pipi dia atao anaty bato no viva reny zany fahalotony reny fa tsy fahadiovana aloha fa tsisy ohatry manana lava-piringa ihany zany satria zay ny fahadiovana. Tokony mba ezaka zany le vahoaka aloha mba hanao lava-piringa mba hitarena ny fahasalamanako. Ie. Mba hitanana kely ny olona mba hanatoerana mpivoahana sy tandrony fa tena mbola vitsy le olona manana an'le izy tena angambany eo anatin'le fahaseranana angaso ahoana fa mbola vitsy ny tena manana fahadiovana dia mba hitanana kely le olona mba tokony mba hanana tokantrano mba hisy fahadiovana. Tsara ny manamarika fa ankalazaina amin'ity herinandro ity ny herinandro ny fidiovana sy fanadiovana ary tafiditra anatin'izany ny fananana kabone na toeram-pivoahana mba hisorohana ny fiparitahan'ny maloto eny rehetra eny. Raha ny tarehimarika ambany dia ambany ny tafisian'ny lava-piringa manaraka ny fenitra raha ny eto Madagasikara 430 isanjato ny tokantrano malagasy ihany no manana izany lava-piringa izany. Toekarena kosa indray dia isy ny etsika ara-barotra ao tanteraina any Genève Suisse ny faharoa sy ny fahatelo ny volana May 2024 avy izao antsoina hoe Madagasikara tany ny fahafahana. Ny Fédération ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara sy ny tranoben'ny varotra sy ny indostria ao Genève Antananarivo no mikarakara ity foire économique ho amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ity. Tanjona mandritra io etsika io ny ampiroboroboana ny varotra sy ny orinasa malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tady baovao momba izay. Ametrahana fiara-miasa maharitra sy mahomby itera-bokatsoa eo amin'ny mpandraraha malagasy sy ny mpandraraha vahiny no tanjon'ny foire économique ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Etsika mitondra ny lohahevitra hoe Madagasikara tany ny fahafahana izay ho tanterahana amin'ny Hôtel Mercure au Genève renivohitra Suisse ny faharoa sy fahatelo ny volana May taona 2024. Ny anisan'ny tanjona ao anatin'ny fédération zany dia ny ampiroborobo ny mpandraraha malagasy izay miaina ny anatin'ireo centre de commerce ireo. Raha miresaka ianao hoe ny fanaovana activité événement ohatr'ireny en Suisse tsy niany any fa mino fa mipetraka ho an'ny événement rehetrarehetra. Ny antony anaovana an'ireny événement ireny dia ny ahafahana mijery taratra sy mampiaka-danja ny sandany vokatra malagasy. Ampiakatra ny sandany vokatra malagasy ny fandraisana anjara amin'ity foire iraisam-pirenena ity ampandroso ny sehatry ny varotra eto Madagasikara sy ny any ivelany. Ka raha ohatra hoe mionona mitsiny eto toerana tsika dia tsisy zavatra hiakatra mihitsy zany ny valeur ajoutée antsika dia valeur ajoutée zara na misy mampitombo kely ny tapakaboka isa kely dia kely fa miatrika tseny iraisam-pirenena dia mazava azy ilay valeur ajoutée tsy maintsy mifanaraka amin'izay dia miakatra amin'izay ny valeur ajoutée entana ho itsika miatrika ny tsena iraisam-pirenena zay ilay izy.
aseho ireo mpanatrika mandritra ity hetsika ity ho izay tanterahana ao Genève ny sehatra ny fandraharahana eto Madagasikara, ny sehatra ny fizahantany, ireo orinasa madinika na ireo misehatra amin'ny fitrandrahana izany na ireo mpanao asa tanana ahafahana manandratra ny orinasa malagasy. Fa olona miisa enina no raratra ka nirota amin'ireo no tena voamafy ary atahorana ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tamina teleferika tany Val Thorens androany maraina. Nandona ny gara teo ampatongavana ny kabina teleferika Sim Caron izay nitondra piasa enina amonjy ny asa fanamboarana ny trano fisakafoanana lehibe iray androany. Tokony tamin'ny fitora sy sasany maraina izay ora tany an-toerana moa atao amin'ny toam-piatsonana ity. Mpamonjy voina miisa 250 no indraina hetsika tamin'ny famonjena ireo niaramboina izay efa manaraka fitsaboana taorian'ny loza niantra tamin'ireo. Maresaka iraisam-pirenena nanafika ny faritra afovoany antsinanana ao Proche Orient nitafika Israeliana omaly alatsinainy. Olona tsy latsaky ny dino namoiny ainy vokatry izany. Vehivavy iray hafa ihany koa namoiny ainy vokatry ny tifitra balafomanga nataony Hezbollah. Ndao aratsika ny Antsipriany izany. Hanamafy ny etsim-panoherana ao amin'ny faritra Atsimo be Ofy ny tafika Israeliana ao anatin'ny 3 andro. Isan'ny renivohitra be pona indrindra ka lasibatry ny balafomanga tamin'ny alatsinainy ny Zokakeblat izay nanakaiky ny bureau amin'ny firenena mikambana. Samy mitady ny fomba ampitsarana ity ady eo amin'ny Israel sy Hezbollah ity ny ankolafikery samihafa ny toerana. Isan'izany ny fikambanana parlementa izay tariny ny mpikambana eo anivon'ny primature sy ny masovoy. Ao anatin'izay koa ny fanapahana ireo hainao manjery ny pomba ny iraniana ka iarahany ireo ankolafikery rehetra manaiky fa mbola tsy nisy ny fampitsarana ny ady. Ankehitriny anefa dia nisy ny fifampirarahana amin'ny Hezbollah izay tariny Amerikana ny amin'ny tokony ampitsarana ny ady mandritra ny 90 andro sy ny draftra ny amin'ny fametrahana ny tafika Libanais any atsimo ny firenen'ny Cedre. Efa miatrika olana roa ny Hezbollah saingy ny fampitsarana ady mbola tsy vita satria izy ireo dia mandany hiala amin'ny faritra Sistany eo ankilan'ny OBU. Raha tanteraka nefa ny fampitsarana ny ady dia tsy maintsy miantoka ny filaminana any amin'ny faritra avaratra sy manohitra ny fanafian'ny Hezbollah ny tafika Israeliana. Tapitra ny fampahalalam-baovao tsika tompo klasy tompoky vavy tamin'izao hariva izao mankasitraka anao manaraka izany ny hatramin'ny farany ny fandarana sahy avy hatrany no arahinao aorian'izao fampahalalam-baovao izao izay kosa ametraka ny soafatsara veloma tompoko.